Aleloia! Faly miaraba anareo indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ny alalan'izao vidéo izao. Dia ho ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadalana avy amin'Andriamanitra Ray, indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Dia araka ny famparezana ataontsika izany androany dia nazava tsy tena lava loatra raha sitrapon'ny Tompo ny amin'ny hoe ny Paska, indrindra ny amin'ny hoe Paska jiosy mankany amin'ny Paska kristianina. Tsara fantarina izany izay mba tsy hoe hanarahantsika araka ny famparezantsika foana fa tsy hanaraka fombafombantsika fa fantarintsika ny tenin'Andriamanitra izay nampirenana izao Paska izao. Izao moa izany amin'ny anaovako ny enregistrement dia manodidina ny amin'ny alohan'ny hahatongavan'ny Paska amin'ny taona 2024 ka izay no anirahan'ny fanahy masina hanazava ny amin'ny hoe inona marina moa izany ny atao hoe Paska ary indrindra ny Paska jiosy miampita amin'ny Paska kristianina. Hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra Ray, Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, misaotra anao izay midera mankalaza amin'ny voninahitra anao ny amin'ny famindram-po, ny amin'ny fitahiana, ny amin'ny aina fahavelomana amenao. Misaotra anao koa ny amin'ny fotoana ahafahanay mbola ifampiresaka, ifampahery ka dia aoka ianao Tompo hamindra fo amiko isan'andro, hamindra fo aminay tsirairay avy. Diovy amin'ny ranonao soa Jesosy mba ho vakeliko, diovy ho afampahotana satria tsisy miendrika, tsisy tanteraka, sasao amin'ny ranonao soa Tompo fa mila anao mandrakariva izay. Ary indrindra mangataka amin'ny fainao masina ampahafantatra hiteny anambara ny sitraponao, aoka tsisy ambaraka fa tsy ny teninao irery ihany, ary aoka koa tsisy hoen'ny mpanomponao afa-tsy ny feonao irery ihany koa, ka mitenena mandrakariva fa vonin-kehano izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aleloia, amen. Amen. Dia araka izany dia aka tenin'Andriamanitra sady izany tsika, mampirisika anao koa hiomana foana hanana baiboly, dia hanokatra koa izany ny baiboly miara-mamaky ny tenin'Andriamanitra izay fampiarezantsika. Ny tenin'Andriamanitra raisintsika dia ao amin'ny Lioka 2:20 aloha izany. Mety maromaro ny tenin'Andriamanitra vakiana ahafahana manorina an'ilay fanazavana izany fa izay no vakiana sady ny amin'ny hoe Paska. Tika izany ny inona moa ilay Paska, inona ny teny Paska dia inona ny fanazavana ilazan'ny fanahy masina azy koa sy ny tenin'Andriamanitra indrindra. Vakiana ny ao amin'ny Lioka 2:20 dia raisiko izany ny andininy voalohany sy faharoa, horaisina ao amin'ny andininy fahafito, dia faranantsika aloha izany amin'ny andininy 17. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy, Lioka 2:20, ny andininy voalohany sy faharoa izany aloha no vakiantsika. Efa akaiky ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay atao hoe Paska, ary ireo lehibe amin'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna dia nitady izay hamonoany an'i Jesosy nefa natahotra ny olona izy ireo. Andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny baiboliko hoe asain'i Jesosy homanina ny Paska. Tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka niteny hoe mandehana manomana ny Paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanomanana azy? Dia hoy izy tamin'izy ireo, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo dia hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, manara azy ao amin'ny trano izay idirany. Dia lazao amin'ny tompontrano hoe izao no lazain'ny mpampianatra aminao, aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro, ary hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana izay efa misy izay ilaina rehetra izy. Any no ataovy ny fanomanana. Dia nandeha izy ireo ka nahita araka izay efa nolazainy taminy ary nanomana ny Paska izy ireo. Araka ny vakiantsika teo izany dia andro firavoravoana io andro Paska io izany.
Ary Jesosy sy ny mpianatra dia nanomana ihany koa ny Paska. Arak'izany dia tsy tamin'ny andron'i Jesosy zany vao nanomboka ny Paska, ho azavaina amintsika eo ihany hoe inona moa zany ny atao hoe Paska kristianina avy eo noho ny tonga Jesosy. Jesosy le hoe Kristy zany Mesia moa zany ny tena izy Masia, dia amin'ny teny grika izy natao hoe Kristy, dia izy ilay kristianina zay no tonga ny hoe antsoina hoe lasa Paska kristianina ilay izy fa ilay Paska ilay Jesosy no lasa Paska ho antsika zany aty aoriana. Vakiantsika ny teny amin'izay manamarina izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra avy eo. Dia verina amin'ny fanontaniantsika mety rehefa mbola tsy mahafantatra tsika nefa mahafantatra ihany koa hoe inona marina moa zany ilay Paska. Dia ny Paska, ilay teny aloha zany dia mila fantarina hoe ny Paska dia teny avy amin'ny teny hebreo hoe Pesara. Zay zany ny tena teny amin'ny teny hebreo Andriamanitra nanome an'io teny io Pesara ilay izy amin'ny teny hebreo ho vakiantsika ny amin'ny Exodosy 12 avy eo ny amin'ny dikan'ilay Pesara ihany koa. Fa amin'ny teny hebreo ny Pesara zany dia fandalovana. Fandalovana ny dikany ka efa fantatsika tsara zany izay hoe inona ilay zavatra nandalo sy ny mandalo amin'io andro firavoravoana sy andron'ny Paska io. Vakiantsika ny eo amin'ny Exodosy 12, Exodosy 12 ny andininy voalohany dia ajanoko amin'ny andininy fahaenina. Dia ho raisintsika andininy fahaefatra amby folo angambany anazavana kely azy avy eo. Ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina aminaran'i Jesosy. Ato amin'ny baiboliko dia miteny mihitsy hoe ny Paska zany amin'ny Exodosy 12. Ary ny Tompo niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Ezipta hoe ity no volana voalohany ho anareo, ho volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Itenena ianareo amin'ny fiangonan'i Israely manontolo hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity dia aoka aka zanak'ondry na zanak'osy iray avy amin'ny isam-pianakaviana, zanak'ondry iray avy isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray, dia aoka izy sy izay namany mifanakaiky trano aminy no aka arak'izay isan'olona, arak'izay tokony ho lan'ny olona no nifidiananareo ilay zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema na zanak'osy ary lahy izay iray taona no alainareo. Alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izany hatramin'izy ireo azafady ho tahirizinareo hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity izany dia amono azy amin'ny hariva ny fiangonan'i Israely manontolo. Eto ambany moa zany amin'ny hariva dia misy fanazavana kely hoe ny harivan'ny andro 17 milety masoandro amin'ny fanisantsika ny andro. Zay zany no vakiantsika izay satria zava-dehibe mihitsy zany io resaka hoe fanisan'andro io tamin'ny zanak'Israely. Teto Andriamanitra no nanome ny fanisan'andro voalohany tamin'ny andron'i Mosesy zany, dia niteny izy tamin'i Mosesy sy Arona hoe ity volana ity no volana voalohany ho anareo, ho volana voalohany amin'ny taona ho anareo izany. Zany hoe ny volana amin'ny volana iainantsika, amin'izao fotoana iainantsika izao dia ny volana avrily io, fa amin'ny zanak'Israely dia volana voalohany atao hoe Nisanna, izay ny fiantsoan'ny hebreo azy, volana voalohany amin'ny taona dia Nisanna amin'izao volana avrily izao zany izay ankalazantsika amin'ny Paska. Dia io zany manaraka ny volana izay napetraka tamin'ny zanak'Israely tamin'izany dia mijery mihitsy zareo hoe manahoana ny andro sy ny volana mipoitra isan-taona, dia miovy io zany isan-taona eo amin'ny ankapobeny dia isaky ny 17 harivan'ny 17 volana zany no mamono ilay zanak'ondry, fa efa homanina mialoha. Dia atokana 3 andro, eo amin'ny 3 andro eo zany ny anokanana azy satria eo amin'ny 10 andro eo
no raisina ilay zanak'ondry na zanak'osy dia atokana. Eto dia efa mampatsiahy sady, mety hampatsivo ny fanamasina sady eto fa tahaka izany no nanomanana ny tompo. Be dia be moa zany ny fanoharana ny amin'ny andro na amin'ny taona amin'ny tenin'Andriamanitra hoe misy ifandraisany indraindray ny taona na ny andro amin'ny teny ato amin'ny Baiboly. Fa eto dia hitantsika fa ny 3 andro nanomanana ny zanak'ondry dia tahaka ny nifidianan'ny tompo Andriamanitra zany Jesosy nanomboka nanao ny ministera ny taoriana nanaovana batisa azy. Jesosy rehefa natao batisa, Jaona mpanao batisa ny anarana fiantsoantsika anazy dia tena niteny hoe tsy izaho ilay Mesia, tsy izaho ilay Elia fa ilay avy ao aoriana koa no tena izy. Fa no natao batisa Jesosy dia teo izy zany no nomanina hanao ny fanoloran'ny tena satria 3 taona taty aoriana izy dia nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana. Izy misy ilay zanak'ondry. Izy ilay zanak'ondry vakitsika sady zany mba tsy ahela zany ny fanazavana ao amin'ny Korintiana 1:5. Korintiana 1:5 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy fahafito eo nefa raisina sady zany amin'ny anaran'i Jesosy fa voavony Kristy Paska ho antsika. Koa aoka isika hanao andro firavoravoana tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolopo sy ny faharatsiam-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadivam-po sy ny fahamarinana. Zany hoe araka ny vakiteny izay noraisintsika teo zany dia Jesosy mihitsy no Paska ho antsika, voavono Kristy ilay Mesia zany ho Paska ho antsika. Izy ilay zanak'ondry, izy ilay zanak'ondry nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, nandatsaka ny rany dia nanafahana antsika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay moa zany averina foana fa ny Jesosy rehefa nanolotra ny ainy tonga dia amin'izao tontolo izao dia mba hanavitra antsika ho hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia arak'ilay teny teo hoe mba tsy hisy intsony ilay masirasira tranainy zany, ilay loto zany, ny lolopo, faharatsiana, ny fahazaran-dratsy, na amin'ny masirasira ny lolopo sy ny haratsiam-panahy izy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadivam-po sy ny fahamarinana. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely nasaina nanomana mofo tsisy masirasira zareo. Misy fety koa avy eo zany ao anatin'ny firavoravoana rehefa vita ny tao alohan'io azafady nandritra ny fanomanana ny Paska io zany manokana ilay zanak'ondry dia nanao fety. Teny koa Andriamanitra eo ambany kely eo amin'ny Exodosy hoe manomanina nareo fety firavoravoana amin'ilay mofo tsisy masirasira. Be dia be ny fombafomba natao hoe fanaon'ny zanak'Israely zany ny jiosy amin'io fotoana io dia rehefa fotoana alohan'ny Paka dia tena manadio mihitsy zareo, diovina ny trano mba tsisy ny masirasira na ny fahalotoana zany. Dia eto zany mampatsiahivina koa fa ny volana voalohany io volana avrila dia tena hoe fanovana mihitsy zany. Arak'ilay teny zany ilay Paska dia fandalovana niala tamin'ny famafazana ny fikarakarana ny tany ny zanak'Israely any amin'ny zanak'Israely zany tamin'ny volana avrila dia fotoam-pijinjana. Dia hiditra amin'ny fijinjana zany hoe tena hoe amin'ny fifaliana mihitsy zany. Fantatsika tsara fa ny mamafy, rehefa mamafy dia tena fahoriana, mafy ny amin'ny fotoana famafazana, fa rehefa mijinja dia tena fifaliana satria mitango vokatra. Zany zany dia fandalovana ho amin'ny fanafahana. Fandalovana iray koa zany izay ho vakitsika eo ny fanamarinana izay amin'ny Exodosy eo dia ny nandalovan'ny Andriamanitra, naniraka ny anjely izy zany nandalovan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely izay nizanahana tao amin'ny tany Ezipta ary nafahana tao zany mba ho ao amin'ny tany Kanana amin'ny tany fanafahana. Zany rehetra rehetra zany ilay atao hoe fandalovana. Fandalovana zany tena hoe tao anatin'ny fanjanahana zany ny zanak'Israely dia ohatran'ny hoe tena fahafatesana mihitsy ao anatin'ny fahafatesana dia miditra koa zany amin'ny fahavelomana. Zany nahatonga an'i Jesosy araka ny teny teo mbola hisy tenin'Andriamanitra vakiana neverin'ny jiosy izy fa ho faty, novonoina, nombona fa nandalo tao anatin'ny fahafatesana izy nefa dia nitsangana tamin'ny maty. Izay zany dia efa zavaina sady eto, mbola hisy tenin'Andriamanitra vakiana fa efa tenenina sady fa ny
paska jiosy zany dia efa arak'ilay resantsika teo hoe teny Andriamanitra ho fankalazana dia nanomana zanak'ondry dia tamin'ny volana Nisanina, tamin'ny volana voalohany tamin'izany hatramin'izao moa zany mbola tehirizin'ny zanak'Israely io no anomanana ny Paska, dia novonoina ny zanak'ondry ny alina mandaparay-ny andro tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo faefatra ambin'ny folo zany. Dia io andro Paska io ny Jesosy nifandray zany, nifandray tamin'ny fotoana nisamborana an' Jesosy dia nanomboana azy teo amin'ny hazofijaliana io andro Paska io, ny sabata zany, ka ny jiosy tsy afaka mikasika faty na mikasika razana zany na tsy te hanao asa zany mandritsy ny andro sabata, dia zay le hoe ndao kapaina ny tongotry ny Jesosy le olona niara-nomboana taminy izy Jesosy efa nanolotra ny ainy. Dia izay zany alohan'ny hidiran'le fanaon'ny jiosy hanomana ny Paska izy satria araky ny teniko teo hoe nianjera amin'ny andro sabata koa zany ny andro Paska tamin'io nanolorana ny Jesosy ny tenan'io tamin'izy nomboana io, dia tsy maintsy nalevina zany Jesosy ny andro ny zoma alina, dia tany amin'ny fasana izy zany, tany anatin'ny fasana fantatsika ny tantara fa nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ny andro alahady. Dia io andro alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io azafady, ny andro alahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no noraisin'ny kristianina ho fankalazana ny Paska. Zany hoe mifanindry izy zany mety ny andro tsy mifanalavitra fa ho an'ny kristianina dia ny lahady nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no nankalazaina ny Paska. Zay fandalovana fantatsika tsara arak'ilay teny teo, betsaka ny fandalovana nandalo tamin'ny fahoriana, nandalo tamin'ny tsy fisiana tao anatin'ny tsy fahampiana zany satria mbola tao anatin'ny fambolena, dia niditra tamin'ny fahavokatra, niala tamin'ny fanandevosana, niditra tamin'ny fahafahana, miala amin'ny fahafatesana dia hiditra amin'ny fahavelomana. Zany ny anton'ny Paska izay ankalazaina, ary Jesosy dia tsy miteny mihitsy fa tsy misy lalàna iray tsy tanterahany, ary izay nahatonga anazy hoe nanomana ny Paska novakiantsika teo zany, izay namakiantsika azy teo hoe na Jesosy koa ary niaraka tamin'ny mpianatra dia nanomana ny Paska, ary zava-dehibe zany io Paska io ho amintsika kristianina, nefa tsy zava-dehibe hoe atao fotsiny hoe atao fombafomba, hinanana chocolat na anaovana fety na anaovana endrika fotsiny hoe fanao fotsiny, fa araka ny vakiantsika teo vakiana tsara ilay izy mba ho fantatsika inona moa zany le tena Paska tena tiany Tompo atao amintsika. Andininy fahafito eo amin'ny tapany andininy fahafito tonga dia raisiko any andininy fahaenina, Korinthiana voalohany toko 5:5 aminaran'i Jesosy hoe tsy mety ny fireharehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo, esory ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo, arak'izay tsy isian'ny masirasira anareo. Zay zany ilay fandalovana miala izay ratsy rehetra fa hiditra fiainana vaovao amin'i Jesosy moa zany araka ny teniny, fa ho lasa hozy ny zavatra taloha dia vaovao nareo rehefa miaraka amin'i Jesosy, ny ran'i Jesosy manadio zany rehetra zany tenin'Andriamanitra fantatsika. Dioizantsika ny tenin'ny Tompo aminaran'i Jesosy fa voavony Kristy Paska ho antsika, koa aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolopo sy ny ara-tsi-panahy. Zay zany le Paska, io fankalazana Paska io zany andro firavoravoana, marina hoe fety falitsika, fa tsy amin'ny masirasira ny lolopo esorina daholo zany ny faharatsiana, ny tsy fahatanterahana, io le hoe fahamarinana sy fahamasinana izay tenenintsika eto foana, esorina daholo zany, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadivam-po sy ny fahamarinana. Zany hitantsika fa tena hoe fahadivam-po zany dia ny fahamasinana, ary ny fahamarinana eto dia tena hoe izay teny izay hoe ny marina dia tsisy lainga, tsisy fitaka, ka dia mampahery antsika zany ankalaza ny Paska araka amin'ny maha-kristianina antsika, satria tsika manaraka an'i Jesosy Kristy dia ankalaza ny Paska amin'ny andro. Le andro moa zany azo ataontsika hoe zava-dehibe ny andro, fa ny Paska ihany koa dia Jesosy ilay nomboana tamin'ny hazofijaliana mihitsy ho antsika, izay no tena zava-dehibe,
dia tokony ho pasoka foana koa ny fiainantsika isan'andro fa tsy hoe lefa tonga ny andro ny volana avrila zany araka izao fanao zao dia eo zany ny miomana dia asorina daholo ny rehetrarehetra na manadio fa tena ny fiainantsika isan'andro zay ny tena hoe pasoka, zay ny mila homanintsika. Jesosy rehefa niteny eo amin'ny Matteo 5:20 ny amin'ny fanazavana ny amin'ny virijiny folo adala sendry dia mila miomana fa tsy fantatra ozy izy na ny andro na ny ora fa raha tsy miomana tsika ka tsy mirehitra ny jiro, tsy madio zany tsy mafana, miala ny fahamasinana dia rehefa tonga any an-danitra dia araka ny teny mihitsy raha vakintsika zany dia hoe tsy fantatra akory anareo ozy izy ho an'izay tsy miomana zany le 5 adala fa ny 5 endry dia tena tafiditra mihitsy. Vakintsika zany ny teny amin'ny 10:11 amin'ny Exodosy teo ahafantarantsika an'le pasoka teo ihany vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiko amin'ny 10:12 fa andeha amin'ny anaran'i Jesosy fa andeha hamakivaky ny tany Ezipta amin'izany alina izany aho ka hamono ny lamatoa rehetra ao amin'ny tany Ezipta hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, hanao fitsarana amin'ireo andriamanitry ny Eziptianina rehetra ao, izao no tompo, ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, koa raha mahita ny rà aho dia handalo anareo fotsiny ka tsisy loza handingana anareo rehefa mamely ny tany Ezipta aho. Izany andro izany dia andro fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'ny tompo, hatramin'ny taranaka-reo faramandimby no hitandremanareo izany no ho andro firavoravoana ho lalàna maharitra. Amen. Zany no voasoratra zany napetrak'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Tsika zany ilay mpandova ihany koa miaraka amin'i Jesosy, izay hoe ny pasoka izay ankalazantsika dia miaraka amin'i Jesosy fa zany mihitsy no tiany tompo ambara zany raha tsy mendrika dia ho avy koa ny anjely hamono ny amin'ny zanak'Israely zany na ny mpanompon'Andriamanitra na tsika zao izay maheno mba tsy ho ao anatin'ny fahafatesana zany ara-panahy ara-batana no andraisantsika ny pasoka. Dia ho raisiko hiverenako any amin'ny Luka 12:20 izay efa fantatsika teo zany hoe nanomana amin'ny pasoka Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra dia tena hoe tena nisy zavatra efa fanaony zany ary indrindra tamin'ity dia hafa mihitsy ny nanomanany azy satria fantany fa ombony izy ary hosamborina. Toizantsika ny famakiana ny teny maraparana antsika anazy eo amin'ny Luka 12:20 zany raisina ny 10:11 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny baiboliko zany miteny hoe ny fanasan'ny tompo. Noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana izy mba amin'ny apôstôly, ary hoy izy taminy, naniry koa aho raha naniry hiara-mihinana ity pasoka ity aminareo dia mbola tsy mijaly aho, fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy dia nisaotra ka hoy izy, raiso ity ka azarao aminareo, fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Dia nandray mofo izy, koa rehefa nisaotra dia novoakiny ka natolony azy sady nataony hoe, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny ràko izay ahidina ho anareo. Amen. Arak'izany vakiteny zany dia Jesosy mihitsy zany niteny hoe fanekena vaovao ny ràny. Ilay ràny zanak'ondry izay vakintsika taria amin'ny Exodosy taria dia efa vitan'i Jesosy. Fanekena vaovao manomboka amin'i Jesosy Kristy zany ilay Mesia, ilay Masia, Yesoa dia fanekena vaovao. Zay zany no nomeny ho antsika raha tena nandray mba tsy ho fanamelohana. Raha vakintsika ny any amin'ny Korintiana 1:1-2 dia miteny mihitsy izy, fanorenana ny
fandraisana fanasany tompoka io zay nataon'ny Paoly dia miteny mihitsy izy hoe tandre moa izy sao dia mihinana amin'ny fahamelomana ireo fa lasa fahafatesana ary mitondra aretina ho antsika ary zany raha ohatra hoe mihinana ny Pasika zany tsika na ny fanasan'ny tompo moa zany amin'ny teny frantsay hoe Sainte Seine. Fa raha mihinana zany tsy amin'ny fahamendrehana dia lasa fahafatesana efa voavakintsika teo ny teny fa tamin'ny zanak'Israely koa ary raha tsy niomana zany no manina nisy zavatra nasain'ny tompo no manina natokana mihitsy ny zanak'ondry fa tsy hoe sady ny samy nalaina maimaiky teo fa tena naka vidiana ilay zanak'ondry na zanak'osy dia natokana mihitsy telo andro. Dikan'ny natokana amin'ny teny frantsay hoe mise à part, ny dikan'ny zavatra hoe natokana dia masina. Ny atao hoe masina dia zavatra natokana, zavatra rehefa natokana zany zay no atao hoe masina. Ka ny fahamasinana zany dia ny zavatra natokana antsika zao zany raha te ho masina te handeha amin'ny fahamasinana dia lasa natokana miova mihitsy ny fiainantsika, mila mitokana. Eo zany mahazagaga ianao fa rehefa mandeha amin'ny fahamasinana dia lasa mitokatokana ianao tsy mifangaro amin'ny fahalotona na amin'ny be sy ny maro intsony. Betsaka ny zanak'ondry tao amin'ilay olona tao zao fa maninona ilay zanak'osy na zanak'ondry izay natokana, maninona ny antony dikan'izay hamasinina zany izy misy dikany raha antsika koa zany te ho masina te handeha araka ny fahamasinan'Andriamanitra dia atokana. Hazagaga ianao fa rehefa manomboka mandeha amin'ny fahamasinana ianao dia lasa mitokatokana. Raha mbola mifangaro amin'ny be sy ny maro ianao amin'ny fombafomba amin'ny fanao ratsy amin'ny fetifety zao tontolo zao dia aza mbola mieritreritra hoe natokan'Andriamanitra fa ohatran'izay nataon'i Jesosy, nataony tamin'i Jesosy rehefa vita batisa dia natokana ny hafa mihitsy ny fiainan'i Jesosy rehefa natokan'Andriamanitra izy zany. Talohan'io izy dia mbola mifangaro tamin'ny olona, niara nilalao tamin'ny ankizy mipetraka tao amin'ny ray aman-dreniny fa rehefa natao batisy Jesosy dia natokana telo taona nanomanana ny tompo anazy nanomanana ny mpianatra koa dia nanolotra ny aina izy teo amin'ny hazofijaliana, izy ilay zanak'ondry ary izy zao ilay manjaka eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any zay zany no tanjona foana ny mba hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ilay fanjakana any an-danitra any. Mbola ety an-dalana daholo zany tsika zao engany mba ho tafiditra amin'izany tsika satria mila miomana, mila atokana, mila mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ilay Paka, ilay fandalovana zany ho avy ny tompo, haka ny azy izy, verina ny tompo ho avy ao Jesosy dia haka ny azy handalo izy, haka ny anazy ihany ka izay masina ihany sy marina zany no ho hitan'Andriamanitra sy ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ka dia mampahery antsika rehetra. Ingany zany fanazavana fohy zany ho raisintsika ho fanoloran-tena ary ho famparezana ho antsika fa ny Pasika zany dia efa hatramin'izay, tsy vao zao zany ny Pasika io fa efa nomanin'ny tompo hatramin'izay Andriamanitra zay nanao ny lanitra sy ny tany ary nanomana ny zanany lahatokana any amin'ny Jaona voalohany any dia niteny mihitsy izy hoe tamin'ny voalohany teny dia niteny tao amin'Andriamanitra dia teny Andriamanitra ny teny dia Jesosy ihany tamin'izany nefa nanomanany an'izao rehetrarehetra zao zany ho antsika na dia ny Pasika na ny fandalovana na ny fanomanana antsika hiditra amin'ny lalan'ny fahatsarana dia hatramin'izany nefa nanomanany tompo amintsika ka dia mahereza fa mbola lavitra ny lalana ka dia engany antsika hanolotra ny tenantsika ho an'ny tompo tsirairay avy mba tsy ho variana amin'izao fiainana izao amin'ny fahotana amin'ny fahadalàna fa handeha amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia manao velomanao indray amin'ny anaran'i Jesosy raha sitrapon'ny tompo dia mbola ho avy antsika hifampahery amin'ny manaraka. Veloma tompoko. Amen.